zany a no miaraka aminao etondray a androany dia ilaza aminao ny fotoanantsika amin'ny asabotsy ho avy zao a 29 décembre etsy amin'ny dôme manery dia koron-drano a amin'ny rora sasany a ny fotoanantsika dia ampatsiahanao fa tsy misy aloha ny vidim-pidirana no hevitra amin'izany dia hoe alaivo ny fitahiana ho anao indrindra fa amin'izao vanim-potoana tena mamaivay matsiary tena hoe mafy ny fiainana manana olana ve ianao mety amin'ny ara-pitiavanao zany mety amin'ny fahasalamana zany mety ny ara-bola zany fotoana ndraisanao ny fitahiana avy amin'ny tompo amin'ny fotoana io aza vela misy zavatra fa mety tsy ahatongavanao ary zay no mahatonga miteny aminao androany hoe te hikasika ny fiainanao manokana ny tompo amin'io a 29 décembre io ny miaraka amiko amin'io dia ny tanora ny saina sy ny antsany Kristy ny tonga ny fidirana ao anatin'izay tia anasanao ako a tongava tsy mitory tsy misy profo zay a ary tsy afaka ntsiova ny fiainanao a rehefa miaraka amin'ny tompo tombo fahasoavana ny antony manokana mihitsy tompo dia zao hoe misy izay olana eo amin'ny fiainantsika aoka tsy handingana amin'ny 2019 ny tompo a dia misy le antsoina hoe surnaturel izay izy no afaka mavita azy dia amin'ny fotoana io anao afaka mandray ny vahaolana izay mety ilainao ny fiangonana saina tompo dia efa manerana ny Madagasikara ary hatrany ampitan-dranomasina fa tsy eto Madagasikara ihany ary matetika moa ny olona manontany anay hoe avaizany foiben izy io tsy avy any an-dafy tompo fa avy eto Madagasikara no mivoaka makany ivelany nanomboka 2004 no nandehanaka aty zany hoe eo amin'ny 4 ambin'ny folo taona eo tena mahafinaritra satria betsaka ny olona no mbola tsy mahafantatra ny tompo meko ohatra anankiray fotsiny ianao tao Amaivan-tanàna izahay a dia izao ny zavatra mitranga rehefa nitory filazantsara izahay dia hoe mahafantatra an' Jesosy ve ianao dia izao no navalin'ilay olona tsy misy ny bran fokotany ozy izy fa afaka manontany ianao ao no mety ahafantarana hoe aiza ny misy an' Jesosy aiza izy no mipetraka eto ny tiako atongavana hoe mbola betsaka ny olona ao anatin'ny aiza ny amin'ny sabotsy zany a ny tena marina dia ampafantatra ny olona hoe misy fitahiana tokony alaina ao amin'ny tompo fa tsy fantatra le olona le satria betsaka ny olona miteny hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa andrinay efa navita ny tokony ho vitany ho antsika izy fa anjarantsika ny maka an'ilay fitahiana izay tokony ho antsika zay ny antony fotoana ny sabotsy io mba tsy hanitsahana ny 2019 hoe hiaraka amin'le adinao rehetrarehetra ianao a andingana ny 2019 tsy mety tsony kosa angano zany a fotoana zao tena ekinantsika amin'ny tompo hoe aza manahy midika zay zany mila manetry tentsika anatin'ny fihevitran'Andriamanitra fa izy ny mavita ny zavatra ny anjaranay moa ny tena mazava dia mitondram-bavaka ao anatin'izay fa ny baiboly dia milaza hoe tsisy olona afaka tonga eo amin'ny toerana izay misy azy raha tsy Andriamanitra no nanaiky hanome an'ilay fahefana ho an'ilay olona izay mitondra na ataontsika hoe directeurna société ary ianao rehefa Andriamanitra mihitsy manaiky afaka maka an'ilay toerana ianao mahazo ny fahefana io dia izy ny manome ary tsisy afaka manohatra an'izay ary zay no mahatonga antsika hoe tena mila matsiaro am-bavaka ihany koa tsika mitondra am-bavaka no mitondra antsika na ireo izay mbola vao anatin'ny fifidianana ny andro valim-bavaka tsika tena mila apetraka tsika amin'ny tompony zavatra rehetra hoe aoka tena ny sitrapony tanteraka le hoe